Manatra ny araba toko lasitopoko vavy ary manasanao avy hatrany anaraka ny antsipirim-baovao ito amin'ny fahitalavitra ma TV ny makasika ny raharaha politika sy ny fanatanterahana ary ny firosona ao anatin'ny fampihavanam-pirenena izay mbola mahalinany be sy ny maro amin'izao fotoana izao no isan'ny hoentina amintsika amin'ity andro androany ity. Ankoatran'izay manakaiky ny fety ny sehatra sosialy araka izany sady iny ihany koa no mitondra azy amintsika. Sehatra politika aloha manoloana ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao manana ny ambarany Ankolafy Ravalomanana tamin'ny alalan'ny solotenany Andriamatoa Girivo Randrenarso saika nitondran'ny fanehoan-keviny avokoa moa ireo raharaha mafapana eto amin'ny firenena rehetra. Famerenana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana eny Faravohitra, famoahana ny gadra politika, fanokafana ny haino aman-jery ny dina nandritra ny tetezamita. Ireo no andrasan'ny Ankolafy Ravalomanana taorian'ny fihaonana tampon'ny filoham-panjakana 5 teny Ivato araka ny nambara mitondra tenin'ny Ankolafy Andriamatoa Girivo Randrenarso. Ny anay tsotra fotsiny anatin'ny fampihavanam-pirenena dia hoe tsy mitongilana ary apetraka tsara fa raha tonga ny Krista amin'ny taona 7 dia azo ravina tsy fitovikevitra mba ahafaha malagasy mandroso saingy kosa tokony atao mangarahara sy madio fa tsy atao anenjehana na entina atao izay kely aina olona iray fotsiny no tombontsoa manokana. Mazava zany ny anay fa dia hoe ny fanenjena n'Andriamatoa Ravalomanana dia fitsaran'ny mpandresy tamin'ireny fotoana ireny ka tokony hojerevana tsara. Zany asa mitsongilana io dia tsy mety. Ny faharoa dia tsy tianay itoy ilay fitsaran'ny mpandresy ka mahatonga anay mangataka hatrany fa na amin'izao fotoana izao raha dia tokony ho avoaka raha tena ny Faravohitra izy satria tsisy didim-pitsarana koa hatreto aloha nakazy fa didim-pitondrana fotsiny izay naraina atao amin'ny conseil des ministres. Ny fahefana dia an'Andriamatoa Rajaonamampianana izy irery ihany nafa manatanteraka izany izy mahafantana ny tokony ataony fa ny anay dia mitaky fotsiny izay mitaky hatrany hoe aleo izy hivoaka amin'izay satria izay no rariny sitsiny. Gadra politika dia ireo olona rehetra izay nidina sy nalefa teny am-ponja noho ny fanehoan-kevitra politika tsy nety tamin'ny fitondrana na koa noho ny fanendrikendrena na fanengelenana mety nataon'ireny ireny teo amin'ny sehatra politika. Ireny rehetra zany dia tokony ho avoaka daholo, tokony ho avotsitra fa tsy hoe hojerevina hoe iza na iza fa rehefa mety gadra politika raha tena tanitandalantsa dia avoaka ary andidy ny fanjakana koa fitondrana amin'izao fotoana izao manatanteraka izany izay efa tokony natao tao anatin'ny tondrozotra averiko tsara eto nefa tsy vita. Mikasika ny fanovana ny gouvernemanta izay everiny mpanara-baovao maro fa tsy azo itovirana nisy iny taorian'ny fihaonana teo amin'ny filoham-panjakana 5 dia manana ny ambarany ny Ankolafy Ravalomanana. Ny zava-dehibe aminay dia ny fanatanterahana ireo zavatra anankitelo dia efa lazaiko teo izay ampiako fotsiny ny anankiray izy famoahana ny gadra politika, famerenana n'Andriamatoa Ravalomanana eny Faravohitra ary fandefasana indray ireo aina aman-jery maro samihafa izay nakatona tamin'ny nanomboka tamin'ny taona 7. Ireo zavatra telo saripady ary isan'ny ngeza indrindra aminay amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Ireo no nitolomanay hatramin'izay. Ny ambiny amasolom-bavam-bahoaka voafidy anay dia mitondra ny anjara bikinay amin'ny fiarovana ny hevitra sy ny fandriny malagasy ny fidy anay. Ankoatr'izay tsy anay ny fahefana efa misy foy eo raha ohatra ka ilaina ny Ankolafy Ravalomanana ka manaiky izany ny mpitatana rehetra sy ny mpitarika amin'ny Ankolafy Ravalomanana dia miditra izahay fa tsy izay akory no zavatra tediavinay sy takinay amin'izao tsika mitelo izao. Manana ny olona mahay, manana ny olona afaka mitantana ny Ankolafy fa izay kosa dia ilay zavatra telo lazay tetsy aloha tetsy no avatana eo hatreto. Momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana manokana miandrandra ny famerenana azy eny amin'ny trano fonenany mialohan'ny Noely mpiara-dia aminy. Fandikanan'izay moa zany dia mbola tsy maintsy mifolokely aloha mety tsy maintsy horaisina amin'ny conseil izay zavatra izay dia rehefa tapa-kevitra tsy maintsy décret no anaovana izay fanapa-kevitra izay ka mbola tsy afaka hiteny hoe inona no hoteneny fa alao miandry. Exemple mety voakasika
miankina amin'ny voalaza zay gadra politika hoy izy dia gadra politika zany tsy maintsy mba hijeriny any amin'ny fonja zany atao mifandrarana amin'ny fonja izavy efa manana lista ihany moa fa sao sanatra hoe mba misy adino fa dia zay vao na miaramily io na sivily rehefa gadra politika zany ka mafeno le fipetraraka zay ho tapahany hoe reto zany dia zay no mesure efa nisy foana izy io niraisina ary anisany mesure niraisina zao dia efa mandefa circulaire foana dia aty amin'ny direction d'administration juridique hoe mba miezakytsika raha ekomadinika tsy ampidirina ponja efa manao an'izay ny mpitsara fa ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina indray raha vao ny mpitsara mandefa n'ilay olona voatsorana dia lazaina fa hoe misy kolokolo indray tao